Aleloia! Hidenan Jehovah amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Amen. Jehovah tomponay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Indreto izahay zanakao amin'izao ora masiny sabata zao, avy manantona anao, idera sy ankalaza ary ame voninahitra ny anaranao. Raha eo, mamelany elokay tsirairay avy, mamindrafo aminay, ingany mba ho voavela heloka sy ho vita fihavanana aminao izahay. Ankehitriny dia mangataka ny fananao masina, anomeanay fahendrena, fahazavain-tsaina, ahafahanay mandray ny hafatra tianao ampitaina aminay androany. Dia tonono izany vavaka izany sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray tratran'ity sabata maraina ity. Eto dia tiako ny manambara amintsika fa ny fitahin'Andriamanitra dia mirotsaka amintsika izay mitandrina ny sabata tanteraka amin'ity maraina ity. Koa dia faly aho miarabantsika rehetra amin'izao ka engany ny fahasoavan'Andriamanitra hitobaka amintsika rehetrarehetra any atokantrano rehetra any naizanaiza misy atsika dia ho tahian'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Anolotra an'ireto mpandraraha izay miaraka amiko reto amin'izao fotoana izao. Atomboko avatsy amin'ny sisiny antsy dia ny ravavy Juliana izay avany amin'ny fiangonana Manay Lafy izany. Ny manaraka azy eo dia miangody kely izay hitondra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy amin'izao fotoana izao androany. Dia manaraka ato amin'ny ilany havanako ato indray dia ny ravavy izy dia avany Manay Lafy ihany koa izany. Dia manaraka ny hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hampahery antsika amin'indray amin'ity sabata ity dia ny olona solofo avy eo Manay Lafy ihany koa. Ny mpanompon'Andriamanitra izay nanolotra teo kosa dia tsy iza fa i ravavy Liva izay mitarika izao fanompoam-pivavahana izao. Izao ary ho fanombohantsika amin'ny fotoana dia ataontsika ny laharan-kira 720, laharan-kira 720 ny andiny rehetra. Lazasu okasanta chaluavu leibeni ejini leibeni
asany marina ny didiny manambara ny atsarany zao rehetra ary zao mankatony teniny ka mirindra soery mba hiderany pary eny andanitra maro sy mamiratra ny ety antaniko sesena sady kanto ory olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra tiany raoriko mba ho volamena tsara tompo andriamanitra aokany voavotra hiray feo mandrakiza hankalazana oatrany eny fitiavana sy ny famindrampona vonina itroana tena lehibe Jehova zao tsika dia raha amaky ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Romanina 10:11 Romanina 10:11 dia mbola toizantsika izany ao amin'ny Jaona voalohany 2:2-5:20 Jaona voalohany 2:2-5:20 rehefa samy nahita isika dia iara-maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 10:11-5:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena toizantsika izany ao amin'ny Jaona voalohany 2:2-5:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary izao ny teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay asoantsika anie izany tenin'Andriamanitra izany izao tsika dia iaraka hivavaka eo am-pandalehana vavakisika ray masina tsara indrindra izay an-danitro sotra betsaka anao izay no fitiavana sy famindrapo atolotra ao aminay isan'andro san'andro ka tonga eto indray izay mba hidera sy hankalazana anaranao eo andanin'izany tompo dia mamelany eloko ary mamindrafo aminay fa tsy mendritra mandrakarivo izay ka tonga eto izay mba mangataka famelan-keloka ka dia misy izay fa ho diovinao sasanao izay rehetra tonga eto ary ny fotoana rehetra izay ataonay mandritra n'ity fotoana ity dia hoatreha ny fananao masina ny anaran'i Jesosy no anonorany izany vavaka izany Amen.
Izao isika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ny amin'ny ampafolony sy ny fanatitra. Koa mialoha izany ary dia omena fotoana kely isika hanomana izany fanatitra izany. Ary ao aorian'izay dia hanao vavaka mangina isika. Amen. Mazana isika dia efa trotraky ny ady-tsaina vao mahatsiaro an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Rehefa tojo olana na alahelo ihany isika vao mametraka izany aminy. Fa ny hafaliana noho ny fahasoavana sy ny fitahiana dia eritreretintsika fa noho ny herin'ny tenantsika ka rariny sy mendrika tokoa raha ny valosoa azontsika. Eto anefa ity tovolahy iray ity dia manome ohatra tsara mba hakatsika lesona ny amin'ny tokony hanaovantsika n'Andriamanitra ho lohalaharana hatrany na amin'ny hafaliana ary indrindra amin'ny hafaliana. Rehefa nody mandry ny iran'ity tovolahy dia nametraka didim-pananana ka voalaza tao amin'izany fa namela lova mitentina tapitrisa ho an'ity zanan'lahy ity izy. Hafaliana tokoa ny an'ity tovolahy ity tamin'izany. Rehefa voaraina nefa ilay lova be dia teo izy voalasa saina hoe ahoana tokoa moa izany ny fomba ampiasako ity vola be ity. Izy moa mbola tsy manambady raha teo ka tsy mbola namisavisa tetikasa lehibe izay hoentiny miary. Rehefa nieritreritra teo ary izy dia tonga saina ka nametraka izany tamin'Andriamanitra. Ary nangataka saina endry tamin'Andriamanitra izy mba ahaizany mampiasa ny vola ho amin'ny tokony ho izy. Rehefa avy mivavaka izy dia tonga tao an-tsainy hoe andeha hanome ny ampahafolony tamin'ilay vola mba ho an'Andriamanitra ka nanolotra izany tamin'ny fiangonana nisy azy. Satria tsapany tokoa fa fitahian'Andriamanitra tokoa nahazoany izany lova izany. Isika koa dia tsy tokony hanadino fa ny fahasoavana sy ny fitahiana izay azontsika dia avy amin'Andriamanitra ka tokony hanao lohalaharana azy hatrany isika ny amin'ny alalan'ny ampahafolony sy ny fanatitra izay ataontsika. Izao ary isika dia hiaraka hivavaka. Ray ny tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao hatrany izay noho ny haben'ny fitiavanao anay ka mbola nitahianao hatrany izay nandritra n'iny enay manalasa iny, indrindra tamin'ny ara-bola sy tamin'ny asa fivelomanay. Ampio izahay ray eo mba hitantana ny fananana izay nomenao anay ka tsy hanadino ny hanolotra ho anao ny fanatitra sy ny ampahafolony hatrany. Amen. Lorantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia ataontsika ny hira fa fitsoron-jato. Oni fanatitra tina
mbola mamerina fiarabanantsika tsara indray ny tenako amin'ity sabata maraina ity. Mafaly aho nitondra ten'Andriamanitra amintsika rekizy. Mialohan'izay dia asaiko nareo hanao ilay rafaneva. Nitory-tentsika androany dia nampitondraina lohateny hoe ny fiovam-po, ny fiovam-po. Nahoana moa isika zanak'olombelona tsy maintsy mandalina izany fiovam-po izany? Satria isika dia andevy ny fahotana. Ty fiainantsika ity dia maloto. Nefa mampiseho ny fitiavanantsika Jesosy. Izao mantsy voalaza ny Jaona 1:4-10. Jaona 1:4-10 manao hoe tsika ty satria izy efa tiantsika taloha. Tsika ty satria izy efa tiantsika taloha. Noho izany fitiavan'i Jesosy izany dia inona ny tokony ataontsika? Inona ny tokony ataontsika? Ry namako, mila manatona an' Jesosy tsika. Izao mantsy voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romana 10:17. Romana 10:17 manao hoe izay rehetra manantona izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjeny. Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjeny. Ahoana moa natao hoe manantona ny Tompo e? Voalohany mila miaiko ny fahotantsika isika. Izao mantsy voalaza ny Jaona 1:4-7. Jaona 1:4-7 manao hoe raha miaiko ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy. Raha miaiko ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy. Noho izany fitiavan'i Jesosy tsika izany dia ahoana moa natao hoe manantona an' Jesosy e? Inona moa no atao hoe miaiko ny fahotana e? Miohatra telo ianareo. Voalohany misy ankizy anankiray mpangalam-pihinana be. Dia mankeo amin'i Jesosy izy dia manao hoe Jesosy tena mbo tsy angalam-pihinana be intsony. Faharoa misy ankizy anankiray mpamaly vary aman-dreny. Dia mankeo amin'i Jesosy izy dia manao hoe Jesosy teo mbo tsy hamaly vary aman-dreny intsony. Fahatelo misy ankizy anankiray tsy tia mianatra amin'ny baiboly. Sahala amin'izao ataontsika izao. Dia mankeo amin'i Jesosy izy dia manao hoe Jesosy teo mbo hianatra ny teninao. Izany atao hoe fiovam-po.
rehefa makeo amin'i Jesosy sika dia omeny fovavao. Izao moa tsy voalazan'i Jesosy hoe izay rehetra manantona tsy mbola afaka mihitsiny, izay rehetra manantona tsy mbola afaka mihitsiny. Ry ankizy namako, ninona ditry eloko fahotana izay vitantsika tamin'ny lasa dia vonana andreantsika Jesosy. Koa raha te handray vivam-po amin'i Jesosy ary ianao dia mila manantona azy. Ahoana moa natao hoe manantona an'i Jesosy? Voalohany mila mianatra amin'ny teniny. Voalohany mila mivavaka. Faharoa mianatra amin'ny teniny. Fahatelo makatoa. Koa amin'ity maraina ary misy ve vonona akeo amin'i Jesosy ka handray vivam-po eo aminy? Misy ve vonona akety amin'i Jesosy ka handray vivam-po eo aminy? Angatahaka izy ireo tsangany fiatondram-bavaka ho azy aho. Jesosy eo taminareo takiza mitsangana reto. Io mbo hosoloana fovavao ho fon'izy ireo. Soraty Jesosy eo. Amen. Alohan'ny andrenesantsika ny ten'Andriamanitra dia andrea tokopira anankiray tsika.
dera sy ny aja ary ny saotra sy ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Mbola mamerina ny fiarabana ho amintsika tsirairay avy indray ny tenako ry Ava Malala amin'izao ora masiny sabata izao. Raisiko fifaliana ho any no mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity maraina ity. Izany tenin'Andriamanitra izany dia nampitondraina ny lohateny hoe mpanjino ilay fiainana mandrakizay. Mpanjino ilay fiainana mandrakizay. Milohan'ny andrenesantsika ny izany hafatra avy amin'ny Tompo izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Raina tsara sy masina indrindra izay any an-danitro, tonga ny fotoana izay andrenesanay ny teninao amin'izao fotoana izao. Raha eo mangataka ny fanahinao mba hitoetra aminay, anokatra ny sainay sy ny fonay mba hitoeran'ny teninao anatinay. Mitenena Jehova fa vonina ny miaino izay mpanomponao. Misaotra Ray Malalo. Amen. Mpanjino ilay fiainana mandrakizay. Manasanao mba andray ny baibolinao avy hatrany ka anokatra ny ao amin'ny bokin'ny mpitoriteny. Tao amin'ny bokin'ny mpitoriteny toko 1 dia misy soramandry milaza manao hoe fitarihateny milaza ny mahazava-pona ny zavatra rehetra. Andeha ovakitsika ny 1 sy ny 2. Mpitoriteny toko 1 1 sy ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenin'ny mpitoriteny zanaky Davida mpanjaka tany Jerusalema. Zava-pona dia zava-pona hoy ny mpitoriteny. Zava-pona dia zava-pona, eny zava-pona ny zavatra rehetra. Mipetraka ny fanontaniana mialohan'ny rosotsika manao hoe iza marina moa ity mpitoriteny izay manambara izany fanambarana izany. Mety misy amintsika no afaka mamaly avy hatrany hoe iza izany olona izany, kanefa tsara raha hojerevantsika mihitsy hoe iza araka ny ato amin'ny soratra masina ity mpitoriteny ity. Ato amin'ny mpanjaka 1 toko 2 dia ny 2:12. Mpanjaka 1 toko 2 dia ny 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Solomona nipetraka teo amin'ny seza fiandrana Davida rainy, ary ny fanjakany dia niorina tsara. Ary ny fanjakany dia niorina tsara. Mazava zany ambara soratra masina eto ry havana fa i Solomona ilay zanaky Davida, mpanjaka Solomona. Haintsika tsara ny tantaran'izany lehilahy zany. Fa i Solomona dia lehilahy anankiray izay nomen'Andriamanitra tombontsoa manokana. Lazain'ny Tompo izy hoe angatao izay tianao angatahana amiko, fa omeko anao zany. Dia ny angatahan'i Solomona dia tsika tsara fa ny fahendrena. Etya dia te hisintona lesina sahady ho amintsika tsirairay avy hoe rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra isika dia aoka ny fahendrena no angatahantsika mialoha. Fa etsika tsara ny tantaran'ny Solomona fa rehefa nomen'Andriamanitra fahendrena izy dia nomen'Andriamanitra niaraka tamin'izay ihany koa ny arena sy zavatra maro samihafa. I Solomona dia mijoro vavolombelona ao amin'ny bokin'ny mpitoriteny mahakasika ny fanandramana izay ny ainany manoloana ny fahendrena sy ny arena be fananana maro samihafa izay teo aminy nomen'Andriamanitra. Izany fanandramana izay hozarainy izany dia voarakitra atao amin'ny mpitoriteny toko 2, mpitoriteny toko 2. Dia izao milaza izao i lohateny io hoe ny mahazava-pona ny fahafinaretana sy ny voninahitra momba izao fiainana izao na dia mba hampahendrena azy. Andeha ovakitsika manomboka eo amin'ny 1 ny mpitoriteny toko 2 sy ny manaraka.
amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izao anakapo, aoka mba izahako toetrany amin'ny hafaliana anao, ka dia mifalia amin'ny fahitana ny fahafinaretana, kanjo dia zava-poana koa izany. Hoy izao miantso ny fiomezana fahadalana, ary ny fifaliana hoe maefa inona, eo amin'ny andininy faefatra. Nanao asa lehibe aho, nanao trano, nanao tanim-boaloboka, nanao tanimboly sy ny hafa karazana tao, nanao kamory aho, nandeha manano lalambeany zanakazo, 17, nazo ankizy lahy sy ankizy vavy aho, sady nanana omby kely ary nanana fananana be aho, dia omby sy ondry amanosy mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. 19, niary volafotsy sy volamena koa aho, ary fanaka tsara ny fanaky ny mpanjaka sy izay avy tamin'ny tany samihafa, mba amin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona dia vady sy vadin-dranona betsaka. Ry hava-malala, raha naraka tsara izany fanambarana izany isika, dia mitantara eto hoe Solomona ny amin'ny fikarohana ny fahafinaretana momba zao fiainana izao. Dia manambara izy fa raha ny aina tao anatin'ny fifalinana ny fiomezana dia fahadalana ozy. Manambara ihany koa izy fa zay rehetra tiany atao dia nataony avokoa. Dia hanao trano izy dia nanao trano, namboly izy dia namboly, nananana hatramin'ny mpiasa, ankizy lahy, ankizy vavy. Eny ny volamena, ny volafotsy, ary miteny mihitsy izy eto hoe mihoatra noho izay mpanjaka teo alohany teo Jerosalema izy. Ny aina tao anatin'ny fikarohan'ny fiainan'ny tany izy. Mikaroka fahafinaretana tao amin'ny fiainan'ny nofo. Nanana vady izy, dia teneny tokoa hoe nanana vadin-dranona betsaka, izany ny aina tao anatin'ny fitsangatsangana. Eo amin'ny andininy 7 sy ny 10 dia mbola manohy ny fanambarana izy manao hoe dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema aho, ary ny fahendreko anefa dia mbola tato amiko ihany, ary na inona ny rininy masoko dia tsy nisy narovako taminy, tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana aho, fa nahazo fifaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko, ary izany no anjarako avy tamin'ny fisasarako rehetra. Zay tiany atao dia nataony avokoa. Kanefany eo amin'ny andininy 11 izy dia milaza manao hoe kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako, ka indro zava-poana sy misambodrivotra foana izany rehetra izany, fa tsy nisy nasota ty ambanin'ny masoandro. Resy lahatra ity mpanjaka manany maiza azy ity, na dia teo aminy aza ny fahendrena, ny fananana rehetra, afaka nanao zay tiany atao, dia resy lahatra izy, fa zava-poana avokoa izany rehetra izany. Amin'ity maraina ity dia te hisarika nysaitsika fa tsy manana fahafahana sahalan'i Solomona isika, indrindrindrindra tsy manana fotoana lava be olaliana hikarohana ny fahafinaretan'ny nofo amin'izao vanim-potoana izao intsony isika. Na ny Solomona mantsy fotoana lava be mihitsy ny aina nanaovana izany fanandramana izany, fa isika kosa amin'ity anio ity dia mahita mazava tsara ny voalaza soratra masina fa zava-poana sy mandalo izao fiainana izao. Eo amin'ny mpitoroteny toko 7 izy dia eo amin'ny andininy 17 dia manao an'izao fanambarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro fa izay rehetra nataon'Andriamanitra dia aritra mandrakizay. Ry hava-malala,
fantatry Solomona fa eo amin'Andriamanitra rery ihany no maharitra mandrakizay. Hoy ny voalazan'ny bokin'ny Galatiana toko 9. Ao amin'ny Galatiana toko 9 dia ny 9:9. Galatiana toko 9 dia ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay mamafy ho an'ny nofo dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Izay mamafy ho an'ny nofo mijinja fahasimbana. Fahasimbana ny vokatra izany fikarohana fiainan'ny tany mihoatra no Andriamanitra. Fa aoka mafy ny amin'ny fanahy isika, aoka hikatsaka mandrakariva ny amin'ny zava-panahy, mba ahafahantsika mandroso miamanakaiky an'i Kristy. Ao amin'ny Timoty 2:1. Timoty 2:1 dia eo amin'ny 2:12. Timoty 2:1 dia eo amin'ny 2:12. Rehefa hitantsika dia vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Miadiny ady tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay. Ry hava-malala, izay mandre sy manaraka izao fandarana izao, dia fotoana izao mba amadiatsika tanteraka ny tantara. Raha teo aloha tsika indro miady amin'ny fiainana, miady amin'ny toe-javatra sarotra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ankehitriny kosa dia miantso antsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe miady ny ady tsara ny finoana, hazony fiainana mandrakizay. Mahafinaritra izany tenin'Andriamanitra izany, fa mila andraisantsika fanapahan-kevitra entitra, satria haitsika tsara fa mandalo ny fiainana. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 2 dia ny 9:20. Le vaky teny fototra izay ny vakiny ny anapavintsika teo. Jaona voalohany toko 2 dia ny 9:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Ry hava-malala, efa nampanantenantsika Kristy fiainana mandrakizay, feno fahatsarana. Ka ny ora sy ny fotoana zany izay iainantsika eto, izay fotoana fohy 70 na 80, raha tahinika mateza ny soratra masina, dia fotoana zany izay anomanantsika an'io teny fampanantenana, fotoana anomanantsika an'io teny fikasana izay nomeny Kristy io, dia ny fiainana mandrakizay zany. Ahoana no atonga izany ho zava-misy marina amiko sy aminao? Zay ny fanontaniana mipetraka etỳ am-pamaranana. Ahoana no atonga izany ho zava-misy marina amiko sy aminao? Tsy vitanerin'ny tenantsika samy rery ny miazona izany fikasana mahafinaritra izany, fa mila ny Kristy isika ry havana. Ary amin'ity maraina ity dia andeha hiara iombo-peo amin'ny Simona Petera isika. Ao amin'ny Jaona toko 1. Jaona toko 1 dia ny 9:20 9:20 azafady. Jaona toko 1 dia ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, ankany amin'iza moa izahay? Fa ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Tiako raha mba ianao ihany koa
no manambara izany hoe akany amin'iza tokoa moa isika amin'izao vanim-potoana zao raha tsy eo amin'ny Kristy irery ihany. Izy no afaka anampy atsika. Ny fahasoavan'i Kristy no anampy atsika amin'ny ezaka rehetra izay ataontsika ka hatsatsaratsika izany tanjona lehibe izany dia ny fiainana mandrakizay. Ny firariana dia anao loha laharana na ny fikatsahana izany fiainana mandrakizay izany isika. Tompany hitantsika tsirairay avy ka ho samy totosoa any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay efa nambaranten'i Kristy isika. Amen. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra isika tamin'izany fampahirezana lehibe ho antsika izany. Alohany andraisantsika ny tsodrany farany izay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ihany dia ataontsika ny hira laharana fa 420 420 ny hira ataontsika mialohan'ny tsodrany farany. Misaotranao zahay ry tomponay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro ny amin'ny teninao. Misaotra satria tsapanay fa tena tianay ianao.
ankehitriny ray malala dia nandray fanapahan-kevitra izay zanakao ny mba anao lohalaharana anao hikatsaka hiady ny ady tsara ny finoana mba hazahoana ny fiainana mandrakizay. Raha eo resy lahatra izay fa kely ny herinay, mila nao izay ary mangataka ny herin'ny fananao masina mba hitoetra betsaka amin'ny fahafianoana aminay ka ahafahanay todosoa ho mpandresy ka handovana izany lanitra vaovao sy tany vaovao izay vanam-panantenanao nay izany. Ny vavaka dia atononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.